mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Ampifaliana avy no iarabanantsika tratra ity zoma fa 3 ny volana jona ity ny mofinaina izay voalahatra ao antsika dia ny boky asan'ny apôstôly toko faharoa. Asan'ny apôstôly toko faharoa andiny ka 120 Asan'ny apôstôly toko faharoa andiny fa 120 vakitsika aminaran'i Jesosy. Fa nitsangana Petera sy ny 12 lahy dia nanandrapeo izy ka nanao taminy hoe lehilahy jiosy rehetra monina Jerosalema, aoka ho fantatrareo zao ka ino ny teniko, tsy mamo araka ny hevitrareo, tsy akory reo fa vahaora fahatelo ihany zao ny andro. Fa izao ilay nampilazain'ny Joelam-paminany hoe ary amin'ny andro farany hoy Andriamanitra no andatsahako ny fanahiko amin'ny nofo rehetra. Ary ny zanakareo lahy sy ny zanakavavinareo aminany, ary ny zatovinareo ahita fahitana, ary ilay antitrareo amin'ny nofy, ary ny mpanompoka na lahy na vavy dia andatsahako ny fanahiko amin'izany andro izany ka dia aminany izy. Ary isy fahagagana eny amin'ny lanitra ambony sy famantarana amin'ny tany ambany, dia rasy afo ary zavony setroka. Ny masoandro ampidianao aizy, ary ny volana ho rà. Alohan'ny hatongavany andron'i Jehovah dia ilay sady lehibe malasa, ary nasofina ny antsony naran'i Jehovah dia ho vonjena. Ilay masino manamasinana amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ary nasofina no iantsony naran'i Jehovah dia ho vonjena. Nazovina ny antsony naran'i Jehovah dia ho vonjena. Toriteny nataon'ny Petera riavako ity mofinaina ity. Toriteny nataon'ny Petera tamin'ny vanim-potoanan'ny Pentekosta, tamin'ny vanim-potoanan'ny orenana nanorenana ny fiangonana, tamin'ny fotoana izay nilatsahan'ny fanahy masina. Toriteny izay miezinezina satria toriteny namerina ny olona amin'ny fahatsiarovana fa Andriamanitra rehefa miteny dia tanteraka. Toriteny namerina ny olona ho amin'ny fahatahorana n'Andriamanitra fa ho avy ny andron'i Jehovah, ho avy ny fitsaran'Andriamanitra. Saingy melony ny fitsaran'Andriamanitra, melony zany andro lehibe ahatongavan'ny fitsaran'Andriamanitra any dia hisy zava-baovao ataon'Andriamanitra. Dia arotsany ny fanahy, aidininy ny fanahy izay efa vanim-potoana iainantsika. Tsika moa matetika ny teny hoe fotoana nandatsahan'ny tompon'ny fanahy masina ny Pentekosta, fa ny fanahy masina nge efa 2000 taona lasa nefa nitoetra tao amintsika, nefa nampitoerin'Andriamanitra teto amin'izao tontolo izao tamin'ny alalan'ny fiangonana, tamin'ny alalan'ny mpino. Mandrakariva antsika ny teny hoe midina fanahy masina, fomba fiteny ihany zany, fa ny fanahy masina dia efa ny tenin'i Jesosy manao, efa tanteraka ny nanarahan'i Jesosy. Ny fanahy masina fatatsika tsara Jaona toko 20, toko 20, hiakatra any amin'ny ray amboatra fiteovana ho anareo ary iraiko ny fanahiko izay hitoetra aminareo. Dia ny fanahy masin'Andriamanitra efa eto amin'izao tontolo izao, ao amin'ny fiangonana maromarona kokoa, ao amin'ny mpino, ao amin'ny isambatan'olona ny fanahin'Andriamanitra. Ary izany fahatongavany fanahin'Andriamanitra any dia hialoha ny fitsaran'Andriamanitra na ny lay andro tenen'ny bokin'ny Joelam-paminany eto hoe lay andron'ny Jehovah, lay sady lehibe no matahotra. Dia amin'ny andininy 20 amin'ny toritenin'ny Petera ity dia manao hoe nazovy no iantsony naran'i Jehovah dia ho vonjena. Nazovy no iantsony naran'i Jehovah dia ho vonjena. Ho vonjena zay rehetra miantsony naran'i Jehovah. Naonany hoe ho vonjena ny miantsony naran'i Jehovah amin'ity toritenin'ny Petera ity. Ny voalohany dia zao, ny fanahy masina mantsy dia mahatonga antsika iorina amin'ny finoana. Ny fanahy masina dia mahatonga antsika miorina amin'ny finoana. Ny fanahy masina rehefa atao anatintsika dia mibitsika mangina atao anatintsika, ary mamerina antsika mandrakariva amin'ny fitiavana, mamerina antsika amin'ny finoana an'Andriamanitra. Noho izany dia izao ny hoe miantsona anaran'Andriamanitra dia mino an'Andriamanitra, ka izay miantsona anaran'Andriamanitra, mino an'Andriamanitra dia izao vonjeny izy hojoela. Riavako zava-dehibe ary ilay hoe miantsona anaran'Andriamanitra, fa ny fahafahantsika miantsona anaran'Andriamanitra dia tsy zavatra voajanahary atao anatintsika akory. Mety hoe voajanahary dia hoe zavatra mandeha ho azy, tsy hoe isika olombelona mpanota itony no afaka miantsona anaran'Andriamanitra amin'ny herintsika, fa isika dia
efa nandositra ny tavan'Andriamanitra, isika olona mpanamary-tena, isika olona tsy miorona amin'ny fitiavana an'Andriamanitra, fa matoa isika afaka miantso ny anaran'Andriamanitra de zao no ny herin'ny fanan'Andriamanitra atao anatintsika mahatonga atsika afaka miantso an'Andriamanitra. Ary zay mahatonga Paoly manazava manao hoe tsy misy olona mihitsy afaka miteny manao hoe Jesosy ny tompoka vao ka avy amin'ny olombelona no ahafahany miteny an'izany, fa matoa ny olona afaka miteny hoe Jesosy ny tompo de zao avy amin'Andriamanitra zany. Noho zany dia zava-dehibe lay hoe ny fanahy masina atao anatintsika ny mahatonga atsika mahatsiaro ny fitiavan'Andriamanitra ka mino ny herin'Andriamanitra. Zay mahatonga ny toriteny Joela mpaminany averin'ny Petera hoe raha mbola miantso an' Jehovah ianao, nazovy miantso ny anaran'i Jehovah. Na hoe nazovy dia na iza na iza, na lahy na vavy, na tanora na lehibe, na antitra na ankizy, na inana izy, na fiaviany de zao rehefa miantso ny anaran'i Jehovah izy de miaino azy Andriamanitra. Satria fantatr'Andriamanitra izy. Satria ao anatitsika ny fanahan'Andriamanitra. Rehefa ao anatitsika ny fanahan'Andriamanitra dia olona fantatr'Andriamanitra isika. Olona mpanompon'Andriamanitra tsy vahiny amin'Andriamanitra isika. Satria ny fanahan'Andriamanitra ato anatitsika. Ary ny fanahan'Andriamanitra ato anatitsika fanahy velona, ny fanahan'Andriamanitra ato anatitsika fanahy miteny, fanahan'Andriamanitra ato anatitsika fanahy izay mamerina atsika amin'ny fitiavana an'Andriamanitra. Noho zany de zao ny antsoantsontsika ao anatin'ny fangiry firiny ny andro farany, ny antsoantsontsika filatsika famonjena ao anatin'ny tebiteby ny andro farany, zao iainantsika zao de aren'Andriamanitra de mamonjy izy. De aza mieritreritra afaka malala fa tsy mandre ny antsontsika Andriamanitra, tsy mandre ny seton'ny fontsika Andriamanitra, tsy mandre ny tebitebitsika ao anatin'ny fahasarotam-piainan'Andriamanitra. Mandre an'izany Andriamanitra satria ato anatitsika izy. Fa hoy Joelam-paminany hoe antsoy Andriamanitra, fa zay miantso an'Andriamanitra de vonjen'Andriamanitra. Amin'ny fotoana sarotra moa ndray angetsy Andriamanitra ny antsontsika. Amin'ny fotoana sarotra ndradray adinontsika Andriamanitra. Ndradray olombelona nezaka zahantsika, ndradray ny materiel ny fitaovana nezaka zahantsika ho vahaolana, ndradray ny mety ny fifandraisantsika nezaka zahantsika ho vahaolana. Fa hoy Joela manao hoe rehefa ao anatin'ny fotoana sarotra ianao de Andriamanitra tsoy fa manohy. Fa ny faharoa hoe nazovy miantso ny anaran'ny tompo de vonjeny izy. Satria miantso amin'ny fona ihany olo io noho ny asan'ny fanamasina, fa miantso ny anaran'ny tompo tsika satria miantso azy ao anatin'ny fanetretena. Miantso azy ao anatin'ny fanetretena. Ny fanamasina zay ao anatintsika dia fanahy mampanety tenantsika. Fanahy mampanety tenantsika ny fanahan'Andriamanitra. Ery ambony ery amin'ny andininy lavabe io dia asehon'ny Joelam-paminany manao hoe amin'ny andro farany, zany hoe rehefa tonga ny fanan'Andriamanitra de zao ho alatsak'Andriamanitra ny fanahiny, de ny zanatsika, ny taranantsika aminany, ny tanorantsika ahita fahitana, ny olon-dehibe ao amintsika hanofy, hanana vision, ny mpanompotsika, ny mpiara-miasa amintsika, ny ankohonantsika dia samy ahazo ny fanan'Andriamanitra. Zany hoe tiany Joelam-paminany atao zao manao hoe zao zavatra tsara eo amintsika zao dia tsy avy amintsika akory. Ny vision atsika amin'ny fiainana, fatatsika fa ny fombiazana eo amin'ny fiainantsika dia avy amin'ny vision, avy amin'ny faniriana, avy amin'ny nofy ety anatitsika. De tiany Joelam-paminany ho aletika eo anatin'izay tsika mihitsy amin'ity faminaniana ity, fa zay zavatra eo amintsika de tsy avy amintsika fa avy amin'Andriamanitra. Zava-mahagaga avy amin'Andriamanitra. No zany dia mitaky inona? Mitaky fanetretena. Tsy misy olona hitoeran'ny fanan'Andriamanitra ka ireare, ka izaozao, ka ihevitena ho zavatra eo anatren'Andriamanitra. Arakaraky ny ahatsapahatsika ny asan'ny fanahy masina ao anatsika ny mahatonga atsika manana fanetretena. Fanetretena mbola tsy tena mahalaza azy ho Paoly amin'ny Filipiana toko faharoa, fa tena fanafoana tena mihitsy ho Paoly. Tsy fanetretena fotsiny fa tena fanafoana tena. Zany hoe mazava be fanafoana tena de zao ho toy ny tsy misy ny antom-pisiko, tsy misy noho ny antom-pisian'Andriamanitra, tsy ny fisiko ny zava-dehibe fa ny fisian'Andriamanitra. Ka mety ho foanako mihitsy ny teniko eo anatren'ny mahazava-dehibe ny fisian'Andriamanitra na ny asan'Andriamanitra na ny antson'Andriamanitra. No zany afaka malala de eto ary Andriamanitra amin'ny alalan'ny Joelam-paminany manao hoe raha mbola miantso ny anaran'ny tompo isika amin'ny fanetretena
Vitantsika ny manety tena satria ao anatintsika ny fanan'Andriamanitra. Tsy vitantsika ny manety tena raha tsy ao anatintsika ny fanan'Andriamanitra. Satria isika mpizaozao mandrakariva sarotsika ny fakapanana azo ny olombelona atao amin'izay tena hitovy amin'Andriamanitra ianareo raha mihinana ity azo fahalalan tsara sy ny ratsy ity. Noho zany de zao zava-dehibe mihitsy ary ny hoe rehefa manetry tena isika, rehefa manetry tena isika de zao miaino antsika Andriamanitra. Satria ny fanan'Andriamanitra ao anatin'izay rehetra manetry tena. Zany moa voambolana fanetry tena zany de voambolan'ny kristianina. Fa raha am'izao andro ianantsika zao de zao ny ampianarina ny olona de zao aza manetry tena zany, aza manaikinaiky zany, aza mandefindefitra zany, aseho hoe ny fahaizanao, aseho hoe fa mahay ianao, aseho hoe fa maranitra ianao, aseho hoe fa manana ianao, aza manaiky ambanin'ny olona, aza manaiky itsahin'ny olona, aza mandefindefitra sy ny sisa rehetra. Zany no ampianarina ny olona avy vanim-potoana ankehitriny. De tsy gaga tsika raha ohatra ka betsaka ny olona miady ery, betsaka amin'ny fandona ery, ary mamsehatra hitakina fanetretena ara de tsy hita tsony zany fanetretena zany. Ny fanahy masina ry havako manara de mampianatra ny olona anana fanetretena. Io toritenin'ny Jesosy mihitsy, afatry Jesosy mihitsy manao hoe tandremo tsara fa ny manetry tena nge no asandratra. Hoe alo jelam-paminany aminao manao hoe raha mbola miantsona ianareo ny tompo anatin'ny fanetretena ianao, ao anatin'ny fiheverana fa tsy mahavita ninona raha tsy eo Andriamanitra, ao anatin'ny fiheverana hoe zay eo aminao le avy amin'Andriamanitra, ao anatin'ny fiheverana hoe tsy ny fahatsarana akory no mifanatrena amin'Andriamanitra fa ny fahasoavan'Andriamanitra mahatonga antsika afaka manatona an'Andriamanitra, manetretena ambany tara maherin'Andriamanitra. Io ny soratra masina. Fa ny fahatelo de zao koa, nazovi ny miantsona ran'i Jehova amin'ny finoana satria ao anatin'ny fanahy masina de miaino Andriamanitra, mahazo mamonjy Andriamanitra satria tiatsika izy. Fa ny faharoa de zao ohatsika hoe na iza iza miantsona ran'i Jehova amin'ny fanetretena de zao mamariko Andriamanitra. Fa ny fahatelo zay ampairezana antsika hoe afaka malala, nazovy no miantso ny anaran'i Jehova de ovonjeny izy rehefa miantso an'Andriamanitra ao anatin'ny fitiavana an'Andriamanitra, ao anatin'ny fitiavana an'Andriamanitra. Betsaka ny miantso an'Andriamanitra, betsaka ny mivavaka amin'Andriamanitra, fa tsy hoe satria tia an'Andriamanitra fa satria tia ny tenany, satria tia ny tenany. Ny tia ny tenany amin'ny lafiny hoe ny antony natonako anao Andriamanitra de za te ahazo an'ire zavatra ry, za te omenao an'ire zavatra ry, za te tonga amin'ire tanjony ry, za te ho ataonao ohatra zao. Zany hoe ny mahatonga antsika mivavaka de zao ndraindray ho an'ny tenantsika ihany, tsy ho an'Andriamanitra fa ho an'ny tenantsika, hoe ho an'ny filan-javatra fotsiny ihany. De lasa toy ny mikarama amin'Andriamanitra, toy ny tambatambazan'Andriamanitra hoe za Andriamanitra omeo an'izao, omeo an'izao, omeo an'izao. Fa izao izay ambarany tenin'Andriamanitra de zao mivavaka sika, mino isika de mamaly antsika Andriamanitra, ary mino amin'ny lafiny hoe miantoraka amin'Andriamanitra ao anatin'ny fitiavana an'Andriamanitra, ao anatin'ny fitiavana an'Andriamanitra ny antorantsika amin'Andriamanitra. Ao anatin'ny boky Deutéronomie de manazava manao hoe izao no mitinana ny lalàna zay niraisin'ny Jesosy rahateo io fampitinana io hoe tiavan'ny Jehova Andriamanitra ho amin'ny fonao rehetra. Zany hoe ny antony hivavahana de zao no isika tia an'Andriamanitra. Izay rehetra miantsona ny an'Andriamanitra tsy ao anatin'ny filan-javatra, tsy ao anatin'ny fitiavan-tena, na ao anatin'ny mety hoe fitiavana ny materiel, fa miantsona Andriamanitra amin'izay za Andriamanitra tianao de zao mamaly Andriamanitra. Zavatra ny zavatra andrasan'Andriamanitra mitsenga ry havako malala tsy sarotra, raha toka jerena amin'ny soratra masina tsy sarotra, fitiavana an'Andriamanitra. Zay no andrasan'Andriamanitra amintsika, zanany isika de zanaka andrasany fitiavana, zanaka andrasany tsy finoana ihany fa tena firaiketam-po. Hoy ny bokin'ny amin'ny bokin'ny soratra masina moa testamenta taloha matetika mampitanjana an'Israely amin'ntsona hoe rakitra soa, hoe rakitra soa zany hoe ataon'Andriamanitra ho rakitra soa ny zanak'Israely. Ny dikany hoe rakitra soa zao navahana manokana, no fantenana manokana. De zany ankehitriny amin'izao tontolo zao no fantenan'Andriamanitra tamin'ny maro natsoin'Andriamanitra, nataon'Andriamanitra ho rakitra soa azy, no tehirizina isika de tian'Andriamanitra raha tia azy. Ny andrasan'Andriamanitra amintsika de zao mpanompon'Andriamanitra
tia azy. Hoy Jelam-paminana eto manao hoe zay miantso ny anaran'i Jehovah teo vonjena satria tia an'Andriamanitra isika. Raha mijery zany toroteny zany ao anatin'ny azo fijalian'i Kristy isika dia afaka malala de mazava tsara. Rehefa ao am-potsika io azo fijalian'i Jesoa io, azo fijalian'ny finoana io, azo fijalian'ny fanetretena io, ary azo fijalian'ny fitiavana io. Avelao hitsatoka ao am-ponao ny azo fijalian'i Kristy de miorona ny finoanao. Ora ira favito am'zato maniry mafy aho hialoka eo am-pototry ny azo fijalianao. Aninona eo am-pototry ny azo fijalian'i Jesoa? Ino ny herin'Andriamanitra? Aninona eo am-pototry ny azo fijalian'i Jesoa? Hanetry tena. Aninona eo am-pototry ny azo fijalian'i Jesosy Kristy? Hianatra ny ho tia an'Andriamanitra. Afaka malala mahavonjy Andriamanitra na iza fa izao mba mino, mba manetry tena ary mba tia an'Andriamanitra. Ivavaky Tompo am'zoranao zay aloha ny amin'ny episode masina izay mamerina anay eo anaty mamerina anay eo anatin'ny fahazokinanao, manafatra anay anao fa mahavonjy amin'ny fotoana rehetra, mahavonjy ny olona rehetra satria fitiavana, mahay ny zavatra rehetra, manana ny fahefana rehetra fa zay ny kely fona, zay ny tsy manana fanetretena ary zay tsy manana fitiavana Andriamanitra. Mamelany mbola misalasasaka kely finoana, mamelany elokera be frere any ray mandrafo amin'ny rehetra fitiavana amin'izay. Zay ny tontolo andronay ny fizomary tontolo andro ahitanay fifaliana sy fanantenana. Amboary zahay mba olo ny finoana, amboary zahay mba olo ny finoana sy ny fanantenana fa tsy feno fisalasalana. Amboary zahay Jesoa mba hanetry tena eo anatrehanao ary eo anatrehan'ny namanay mihitsy ary. Mihoatra noho zany atao fitianao zahay. Teo omeo anay ny herim-panahy, omeo anay ny fahasalamana sy heri-tanjaka Tompo malala, mba hanarahanay anao amin'ny fitiavana. De mampahireza ny malagasy tsiray avy ny fiangonanao mijoro vavolombelona pahirezo ho fiangonana velona, mino, manetry tena, manaiky ho iraka ao satria tianao. De avao isan'andro ny herinay Tompo mba ho mpanompo mahatoky zahay Jesoa. Ampona ianao sy jogonay vavolombelona amin'ny fitiavana anao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mpamony.